raha banao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary zo amin'ny zanapolana tamin'ny tian'ity araka ny hitantsika amin'ny sary izao raha maso antrano ny fivoaran'ilay tangoloraona hitantsika ato amin'ny sary zay mitoetra ao amin'ny ranomasimbe indiana manodidina ny 500 kilometatra tsinanany atsiranana moa nisy ny foibe nisy ity tamin'ity an'ity raha ny tontolo ivoarany ity tangoloraona ity dia somary tsy tomombana loatra ka vokatr'izay dia tsy afahany mitombo hery izay na izany ihany koa dia mikisaka aingana izy manatona ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara iny ka tombanana mety hatratratra any amina dépression tropicale zany izy manakaiky ny morontsiraka avaratra atsinanany zay indrindra any amin'ny alahady any raha toka misy ny fivoarana mahakasika an'ity tangoloraona ity dia isy ny vaovao manokana mazava azy mahakasika azy ity na zany dia tombanana kosa nefa ny rotsakorana hoentiny izy ity any amin'ny tapany avaratra atsinanana sy ny voany atsinanana Madagasikara iny anatombo kokoa ka mety mahery ny 50 milimetatra ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora manomboka any amin'ny alahady any vokatr'izay dia misy araka zany ny fampitandremana na ny mahakasika an'izay petsahana rotsakorana zay ho an'ny faritra Analanjorofo atsinanana ny faritra Savasy ny faritry Diana araka ny efa andresahana teo ihany dia mety mahery ny 50 milimetatra ary mety ho tonga hatrany amina 20 milimetatra ny orana ao anatin'ny 420 ora amin'izay alahady izay hatrany ny ambiny kosa aloha zany dia tombanana maina ny andro atao anatin'izay 2 andro ho avy izay koatra ny alatsinainy na ny fiandohany herinandro vaovao vao mety miverina indray ny oram-baratra amin'ny ankapobeny koatra ny tapany atsimo Madagasikara mahakasika ny maripana kosa indray somary misy fiakarana ny maripana zany ho an'ny alahady alohan'ny atongavany ity faritra andro ratsy ity indrindra ho an'ny tapany avaratra atsinanana sy ny avoany atsinanana Madagasikara iny satria dia ny alahady tolakandro izy no tombanana mipaka amin'iny morontsiraka avaratra atsinanany nosy iny ny ambiny kosa indray dia tsy dia misy loatra ny fivanako-avana mahakasika an'izay maripana izay raha ny 2 andro ho avy fa ny alatsinainy no misy fidinana ny maripana indrindra ho an'ny faritra avaratra sy ny morontsiraka atsinanany Madagasikara mahakasika ihany koa ny avoatany ny fandalovan'ity fatrandro ratsy ity hatrany moa zany no anisany mampidina an'izay maripana izay ny mahakasika an'iny fa nitoetry ny androntsika ao any rapiso rehefa maraina dia isy hatrany ny orana tandrivindraona any amin'ny faritra Sava mety ho raikotry izay ho ny morontsiraka faritra Sofia sy ny faritra Boeny mandraona ny andro ho an'ny ilany atsinanany voatany izay mety arahina herika ary mandraona ihany koa ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo izay mety isy orana manify vao maraina be fa misava ihany moa zay rehefa atoandro ho an'ny morontsiraka ny faritry melaka ihany koa dia misy an'izay raona izay vao maraina be fa misava ihany zay rehefa atoandro ny ambiny moa dia ny masoandro no mipatoerana ho an'ny rapitso tolakandro kosa indray mitoy ny oram-baratra ny faritry melaky Boeny ny ilany andrefa ny faritry Betsiboka sy Bongolava voakasika ihany koa ny faritry Menabe sy ny atanin'ny faritra atsimo andrefana misy ny tandrivindraona vitsy ho an'ny faritra Sava sy ny faritra Analanjorofo ary ny morontsiraka ny faritry Sofia sy Diana mandraondraona ny andro ho an'ny faritra atsinanana sy ny any amin'ny faritry Vadivavy sy Fitovonany ihany mety mihitatra ho an'ny faritra Laotra Mangory ihany koa izay ny ambiny dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay 13 ka hatramin'ny 20 any avoatany manodidina ny 13 degré celsius izay hitantsika any amin'ny faritra Matsihatra ambony ny varatrazana no anisany mahatonga an'izay maripana izay somary ambany amin'ny ankapobeny ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara kosa dia 30 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary mahatratra any amin'ny 17 degré celsius kosa ho an'ny tapany atsimo andrefany nosy ny alahady kosa indray tombanana mipaka amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana sy avoany atsinanana ny orana miaraka amin'ilay fatrandro ratsy ka misy araka izany ny orana ny faritra Sava Diana sy ny any amin'ny faritra Analanjorofo ary ny faritra atsinanana indrindra any amin'ny alahady tolakandro anoany ho an'ny morontsiraka ny faritry Melaky sy Menabe kosa dia misy ny tandrivindraona vitsy izay somary mitsitokotoko izay ny ambiny kosa dia ny masoandro no mibatoerana raha ny maripana vinavina amin'izay alahady izay mbola tombanana manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ho an'ny tapany avaratra atsinanany Madagasikara iny misy fiakarana kely ihany koa izay maripana izay ho an'ny faritra Matsihatra ambony ary mety tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny faritra Vakinankaratra sy ny faritra Analamanga ary manodidina ny
ny 8-7 degré Celsius ho an'ny faritra atsimo andrefany Madagasikara iny, ny ambiny kosa tsy de misy aloha ny fivoahana goavana. Andrasana mahakasika an'izay maripana izay ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy kosa indray mitohy hatrany ny orana any amin'ny faritra Savana, Lanjorofo, ny faritra Atsinanana ary mitatra any amin'ny faritra Ivatovavy sy Fitovinany izay orana izay. Mety ho araikotroka kosa ny tandrivorahona any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy iray manontolo ary mitatra ihany koa ny morontsiraka na ny atotan'ny faritra avoan'ny andrefany Madagasikara izay mety voakasika ihany koa ny ilany andrefany avoatany. Ny ambiny kosa moa zany dia maina ny andro amin'ny akabendrany maripana voavinavina amin'izay andron'ny alatsinainy izay eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 any avoatany ary 8 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ho an'ny morontsiraka atsinanany anosy ny any amin'ny ilany andrefana. Mafana hatrany ny andro indrindra any amin'ny morontsiraky ny faritra Menabe izay mbola mety mahatratra hatrany amin'ny 7 degré Celsius ny maripana amin'izay andron'ny alatsinainy izay. Raha ny mahakasika ny falitoandrivotra kosa indray tamin'ity herinandro ity antony amin'ny akabeny izay tany falitoandrivotra izay raha ny teto Antananarivo renivohitra manodidina ny fehitrany OMS avokoa ny referetra voaray ary raha ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina hijanona antoniny amin'ny akabeny izay fitany falitoandrivotra izay. Amaranana ny fandaharana tsy mahasazatra anay ny manetana anao atsika mpisehatrara toetrandro izay mbola maniry andray anjara amin'ny fampirantiana na famelabelaran-kevitra mandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro izay tanterahana any amin'ny parvis lavan-tanàna Analakely ny 20 ka hatramin'ny 13 ny volana Marsa ho avy izao dia mbola afaka mifandray aminay amin'ny alalan'ny laharana finday na ny WhatsApp 032 67 730 12 eo ihany koa ny mailaka izay afaka androatana ihany koa amin'ny niryraolijao@gmail.com. Izay ny mety eo tamin'ity an'io ty raha fisinay fotoana manaraka veloma tompoko.